بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وني بنارك هجينا نزا ميسيانوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير سيفون نهتا واني تومب سنهار نزو تنتولي زو تومب نيولمبيل سنجين سنزافة تاريتا إزاي ميس آري تسودران سيفان رمباها ليمانا إنكني وان لإيرا كفارا محمد زانك عبد الله صلى الله عليه وسلم سيري ورهلاهني ريتاريت ni fandaram-potoana tsika androany dia makasika indrindrandrindra momba ny finoana islam. Ny finoana islamo maro mihevitra zavatra vaovao, nefa ny finoana islamo tsy zava-baovao akory. Misy koa mihevitra hoe finoan'ny karazan'olona na finoana ho an'ny firenena sasantsasany. Tsia, ny finoana islamo dia finoana ho an'izao tontolo izao. Ary noho ny anton'izay dia mahatsaro tompon'andraikitra izahay. Tsy mahita tory andro, tsy mahita tory alina noho n'izany andraikitra lehibe izany andamosinay. Ka noho izany tonga eto izahay ampitapita izay kely izay anananay. Ka noho izany Allah subhanahu wa ta'ala tompon'izao tontolo izao miteny ao amin'ny boky masina Qur'an raha nanafatrafatra izy tamin'le iraka Muhammad bin Abdillah ao amin'ny sura Ash-Shu'ara andininy faha 740 miteny izy manao hoe wa andhir ashirataka al-aqrabin. Izany hoe ampitandremo ireo fianakavianao akaiky indrindra. Paminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam rehefa naheno, rehefa nahazo io hafatra io dia navorony daholo ireo retraretra teo akaikiny, ireo foko retraretra tao amin'ny Arabia navorony daholo. Ka rehefa vory izy ireo dia nambarany tamin'izy ireo hoe o nareo foko fulany, o nareo foko avy amin'ny foko zao, o nareo avy amin'ny foko hatran'izao. Tamin'izany fotoana izany nampitapita hafatra izy ho an'ny retraretra. Nisy koa zany hafatra ho an'ny olon-tokana. Ka nambarany aroviny tenanareo avy amin'ny afobe. Izany hoe midira silamo ianareo mba tsy hidiranareo amin'izany afobe izany. Niteny koa izy tamin'ny zanany vavy hafatra manokana zany. Midiry o ianao zanako vavy, aroviny tenanao amin'ny afobe satria izaho dia izany hoe sanatria tsy manaraka ny didin' Allah sy ny sordalako ianareo tsy afaka hanavotro anareo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala za. Fa afa-tsy hoe ny mahavako ianareo ihany afaka itazomiko eto ambony tany, fa raha any ankoatra raha sanatria tsy miditra silamo ianareo, tsy mino an Allah tokana, manompo zanahary tokana ary manaraka ny sordalako dia ho fatiantoka izany. Ary oka zava amintsika fa ny finoana islamo dia finoana ho an'ireo mpaminany sy ireo iraka retraretra.
dadabe razamben'olombelona Adama rehefa nanontaniana mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ino ny finoany namaly izy hoe islam. Ino moa le islam? Le islam dia nina ny fanokanana Allah, fanokanana Zanahary, fanokanana tompo Andriananahary amin'ny asa rehetrarehetra mahakasika ny asa fanompona. Ka izany hoe mba tsy hampalava resaka atsika bago ataotsika bango tokana hoe ataotsika ohatra zao hoe anamboatra trano anamboatra tranontsika tsy maintsy mila andry anaky efatra. Takan'izay koa ny finoan'ny Islamo misy andry anaky 5. Ino reo andry reo? Voalohany indrindra fijoroana vavolombelona fa tsy misy tompo azo tompoina afa-tsy tompo Zanahary, tompo Nanahary, tompo Andriananahary, tompo Zanahary ny zao tontolo izao Allah. Ary Muhammad dia iraky ny Allah, mpanompon'ny Allah, andevon'ny Allah. Tahakan'izany koa mahampino Silamo ny mpino Silamo anankiray ny fijoroany vavolombelona fa i Jesoa zany ke Maria dia mpaminany Allah, iraky ny Allah, andevon'ny Allah. Zay ny andro voalohany. Ny andry faharoa dia ny fanompoam-pivavahana soala izay ataon'ny mpino Silamo indimy isanandro araka ny fitaken'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ny andry fahatelo dia ny atao hoe zaka, famoahana ampahankarena ho an'ny mpanankarena. Ary ny fahaefatra dia ny atao hoe saum, izany hoe fifehezana fanaovana fadinkanina amin'ny volana masina Ramadan. Dia ny andry fahadimy farany amin'ny andry ijoroan'ny finoana Islamo dia ny atao hoe heji na haj na fivahinena masina any Makka no anatanterahana an'izany fa tsy azo atao nezaneza ambony tany fa ao Makka no nandidiny Allah, nandidiny tompontsika anatanterahana an'izany. Ka izay aloha ny masaka azo atolotra ho antsika androany fa ho anizaniza nezaneza misy anao manaraka anay izao tia hafantatra bebe kokoa mahakasika ny finoana Islamo dia zay malalaka vonina handray anao nezaneza misy anao afaka mandray anay manantona aty amin'ny centre na amin'ny alalan'ny réseaux sociaux isan-karazany na tonga dia manantona aty amin'ny bureaunay eto amin'ny 67. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.